Makasika ny fandriam-pahalemana indray kosa ny 820 ny omby very tany amin'ny ilana Atsimonosy dia tafaverina amin'ny tompony avokoa vokatry ilay opération coup d'arrêt natao indrindra hampandrina fahalemana tany amin'izany faritra izany. Tsy latsaky ny 10 ihany koa ny dahalo lavon'ny balan'ireo mpitandro ny filaminana tao anatin'ity hetsika raha ity. 720 ireo dahalo maty, 470 ireo voasambatra, 3 ny zandarina ratra ary iray kosa ny tafika namonyainy. Ireo ny vokatry ny hetsika amin'ny ady amin'ny asan-dahalo coup d'arrêt no tanterahana tany amin'ny faritra Atsimonosy, ahitana ny faritra Atsimo Andrefana, faritra Nosy, Androy, ny hitatra hatrany amin'ny faritra Menabe ary ny faritra Melaka. Raha ny fanazavana dia nanomboka ny 7 volana Jona teo ny opération coup d'arrêt, ny farana ny 17 Jolay teo rehefa ny tarina 10 andro. Ny vokatra moa zany dia misy 1561 raika ambin'ny posy dimanjato sy arivo ny omby very dia 730 sy arivo 1038 ny omby récupéré, zany very le omby misy le latromby dia ny élément manao opération na fokon'olona na miaraka na sandeha radia dia récupéré ireo mahatratra amin'ny 66% mahery zany ny taux de récupération. Akoatran'izay nefa dia misy koa ireo omby izay tsy very misy nangalatra dia narandidy tratratra fa ireo omby izay efa very efa ela fa nazahoana information renseignement avy amin'ny fokon'olona no mifidy dia natratra 1763 telo ambin'ny polo sy 700 sy arivo ireo omby ireo nirofona tany amin'ny toerana izay efa nanisitriny mpangalatra anazy dia natao foliera dia efa maro ny tafaverina amin'ny tompony miaraka amin'ny taratasy fanamarinana zany tafaverina amin'ny tompony. Nisy moa ny paikady napetraka tamin'ity coup d'arrêt ity ka voafetra ny toerana voakasika tamin'izany. Anitatra ny hetsika ho famerenana filaminana amin'ireo faritra hafa voakasiky ny asan-dahalo mpitandro filaminana ary efa nisy ny fangatahana mifandraika amin'ny fandaminana ilaina amin'izany izay nalefa any amin'ny fitondram-panjakana. Tsy niandry ny valiny izany anefa izy ireo fa tonga dia nandefa zandary amin'ireo toerana voasokajy ho lara-pamehana. Zao fotoana zao dia napetraka eo ampelantanan'ny napetraka tamin'ny ireo zandary tompo-tanàna zany tompo-toerana ny fijerevana ny sécurité ny faritra misy anazy. L'opération coup d'arrêt teo dia principe concentration de force, concentration de moyens mba tsy aparitana ohatran'ny zandary dia betsaka ireo faritra izay mbola tsy voatraité. Ohatra fotsiny zao raha tsy miresaka fa tsy ny région Melaka tsika dia ny opération coup d'arrêt voalohany teo dia miconcentrena ny akamaroan'ilay zandary dia aty amin'ny faritra avaratry ny Alvazo ny faritra Kavandra iny. Dia vokany dia somary nirongatra ny alatromby any amin'ny faritry Mela, any amin'ny faritry Antsalova sy Morafilibe. Zay zany tsy miandry amin'ny opération coup d'arrêt 2 logistique faharoa fa efa nandefa zandary zay any amin'ny faritra iny miainga avy any Mahajanga andeha hanao mini opération any amin'ny faritra iny. Ohatran'izay ihany koa zany zao ny ary amin'ny faritry Akora ohatra any districtny Akora dia efa mpanomanana koa zany zay zao élément alefa any amin'ny faritra iny miaraka amin'ny fanidinana miaraka amin'ny commandin'ny sirgena fianarantsoa zavatra zay. Ny any amin'ny faritry districtny Tsorovmandidy voavonona tamin'ny député ny Tsorovmandidy za zao anankiray député anankiray ny Tsorovmandidy resadresaka mikasika ny sécurité ny sécurité ny faritra iny dia efa zao mpanomanana koa mpandiniana an'izay zavatra zay. Zandary iray miopefy no fantatra fa atao fanadihadiana amin'izao fotoana izao ary no mariny ny mpandindra ny hetsika coup d'arrêt fa voafetra ho ray alina iray resaka zandary ny tambi-karama omena azy ireo rehefa miaraka maromaro tahaka izao izy ireo no manatanteraka iraka. Tsy lavana ihany koa ny fisian'ny fahatarany ny fahatongavan'ny tambi-karama any amin'ireo zandary miasa amin'ireo toerana lavitra indrina. Ankoatra dia fantatra fa atao fanadihadiana ihany koa ny olon-tsotra izay nahatrarana basim-borona miisa 5 niaraka amin'ny bala 20 tany Sakara ny 20 Jolay teo.